eny ary dia ampifaliana indray no hiara-banantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy mpanaraka tsy tapaka ny fandarana. Ya, misaotra antsika tsirairay avy izay mandefa SMS na fankasitrahana izany na fanakianana, ao ihany koa ny manana hetaheta mba hivaha ny olany. Efa somary efa mitombo ny abonné antsika ao amin'ny YouTube ao dia aza miala mihitsy fa raha vaovao ianao manaraka ny page dia cliquez eo le hoe abonné ary aza tiany ihany koa manisy j'aime ny page-tsika ary mizara izany ao amin'ny page anankitelo izay fantatrao sy any amin'ny namana ihany koa mba ho fantatry ny olona rehetra ny fahamarinana. Misy teny any amin'ny Matthieu 4:24 izay milaza manao hoe fa tsy maintsy toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Izany dia mampirisika antsika foana ny tenin'Andriamanitra mba hitory ny filazantsara io. Ny filazantsara izay toriana amintsika dia filazantsara marina ary misy amin'izy ireny fijoroana vavolombelona, karazana expérience vécue mihitsy zany, zavatra iainana mihitsy no zaraina dia tsy hoe mamorona akory. Dia fijonena na hoe fanindrana lalana, atao mifanindran-dalana amin'ny fahamarinana amin'ny Baiboly izy dia misy hery tsara ilay tenin'Andriamanitra. Ny afatra tiana ampitainy amintsika indray ary amin'ity dia mahakasika ny amin'ny afatra Jesosy tamin'ny Petera sy Jaona ary Jakoba indray andro raha voahidy tao an-tranomaizina izy ireo. Mahakasika ny herin'Andriamanitra ihany zany manodidididina ny herin'Andriamanitra. Tsy miala io tsika satria ilayntsika mantsy ny herin'Andriamanitra. Andehantsika maka tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona amin'ny Asan'ny Apôstôly 5:20 andininy 20. Asan'ny Apôstôly 5:20 andininy 20 mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy: mandehana ka mitsangana ary lazao amin'ny vahoaka eo amin'ny tempoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. Andininy 20. Dia nisambotry ny apôstôly izy ireo ka nanao azy tao an-tranomaizina. Petera sy Jaona ary Jakoba ny apôstôly voasambotra eto fa ny anjelin'ny tompo namono varavaran'ny tranomaizina amin'ny alina dia nitondra azy nivoaka ka nanao hoe mandehana ka mitsangana ary lazao amin'ny vahoaka eo amin'ny tempoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. Mazava be ny tenin'Andriamanitra ambara amintsika fa resaka fiainana mandrakizay zany lazainay fa tsy hoe fiainana mandalo eto ambonin'ny tany. Fiainana mandalo eto ambonin'ny tany na olona tsy mivavaka azy ny hoe misy miliardera tsy mivavaka nefa milamina ny fiainana, ka tsy le fiainana eto ambonin'ny tany izay hitovizana amin'ny olona rehetra fa le fiainana hafa kely mihitsy matotoriana le izy dia mbola misy tsy manana, mbola misy tsy mahafantatra. Samy hafa ny hoe ny olona miaina eto amin'izao tontolo izao, miaina amin'ny fiainana izao tontolo izao sy mahatsapa ny famonjena marina. Zavatra tiana ambara amintsika dia hoe ilay tena famonjena na fanafahana izay ny fiainana. Ny dikan'ny teny hoe voavonjy dia afaka amin'inona? Afa-patorana, afaka amin'ny fanagejana, afaka amin'ny fanadevozana, afaka mitahotra, afaka amin'ny asan'ny devoly maro isan-karazana izay nanao azy sambobelona. Izay ny dikany hoe voavonjy. Karaha milaza hoe olom-bovonjy, olona afaka zany zay ny dikan'izay. Dia misy indray mandeha nanontany an'i Petera reto olona reto, rehefa nitory teny izy nisy fotoana teo amin'ny tempoly, inona ary ny tokony ataonay ozy?
mba hovonjena izay, inona ary ny tokony ataony mba handraisana izany fiainana zany, satria io fiainana io mantsy dia nasain'i Jesosy nitoriana, nitsangana ozy izy ka mandehana, dia torio zany fiainana izany amin'ny olona rehetra. Zay le voalaza teo amin'ny Asiny Apôstôly toko faharoa andininy fahafito dia zao no vaky ny teny hoe ary raha nandre izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'i Petera sy ny apôstôly namany hoe ry lehilahy sy rahalahy, inona no ataonay? Hitanao amin'izany fa voatsindrona po reto olona reto dia nanontany izy hoe inona no ataonay? Ianao koa mety manontany ianao hoe inona no tokony ataoko mba ho afaka. Raha ihany dia ny fitoriana ny filazantsara dia manatrika teo ny tenako dia misy an'ity lehilahy anankiray ity izay lazana hoe asana tsy dia zaho moa tsy mitsara fa dia henoko fotsiny le izy dia ambarako aminareo hoe izy hoe le fitoriana filazantsara, le fitorian-teny ankalamanjana ozy izy tao lava be, tsy hita mihitsy hoe inona ary ny tena tian'le olona ho lazaina, fa maninona izy io raha ohatra ka tianenina fotsiny hoe voafatotra taloha dia niaona tamin'ny filazantsara dia tonga olona afaka, dia nitaonanao koa mba andray le famonjena fa mahafinaritra le fiainam-baovao, mahafinaritra le hoe manana an' Jesosy, mahafinaritra le hoe mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tena manokana. Raha taloha voafatotry ny fifidianana sigara, voafatotry ny fisototoaka, voafatotry ny fifohana rongorona, azalanina amin'izay tsy hanina ny vola ozy ny tenin'Andriamanitra taloha, dia tena mivarotra izay ananana mihitsy mba hifohana rongorona, hisotroana toaka, hifohana sigara, manimba ny tempolin'Andriamanitra nefa izany zavatra izany tany ihany dia tsy fahalalana zany. Andriamanitra ny mihitsy nijery ny andro tsy fahalalana, fa rehefa nitoriana kosa le filazantsara dia nanjary lasa tsapa zany le izy dia azo le voaray mihitsy le fiainana, dia io amin'izay zany no ambara amin'ny olona hoe zay zany le lalany mizorana le fiainana, dia mibebaka aloha, tsy maintsy mibebaka aloha. Andriamanitra naniraka ny Jaona mpanao batisa mba hitondra an'izany fiainana izany teo amin'ny apôstôly voalohany indrindra, tsy apôstôly fa teo amin'ireo vahoaka tany Jodia. Dia rehefa avy eo ilay izy nitohizan'i Jesosy ao amin'ny Mateo toko faha 7:17 dia nitohizan'i Jesosy hoe ary tamin'izany fotoana izany izy raha nanomboka nitory teny Jesosy dia nilaza manao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izay fanambarany Jaona ihany tany amin'ny Mateo toko fahatelo andininy fahafito sy ny fahavalo hoe mamoaza voamendrika ny fibebahana. Tena mifanindran-dalana mihitsy zany reo. Dia avy eo mbola naverin'ny Petera indray taty aoriana ao amin'ny Asiny Apôstôly toko fahatelo andininy fahasivy ambin'ny folo, Asiny Apôstôly toko faharoa andininy fahafito amby telopolo hoe koa mibebay ianareo ary miova. Zany rehetrarehetra zany dia andraisana fiainana rehefa tena mibebaka ianao, mety hoe mibebaka dia miova ny toetra, attitude zany. Faharoa manarak'izay dia miova ny fahazarana. Raha taloha ianao zatra mitondra briquet satria mivoaka sigara dia miova, tsy mitondra an'izany intsony. Raha taloha ianao miteny ratsy dia tsy miteny ratsy intsony, raha mpangala-badin'olona dia mamerina izay angalarina, averina ny tompony vadiny. Raha nangalatra ianao dia averina ny zavatra izay nangalarina anao, tsy hitanao intsony le olona dia minerana le izy. Nisy tenin'ny Daniela izay tamin'ny Nebokadinezara hoe satria efa be loatra ny heloka vitan'ny Nebokadinezara dia nilaza Daniela hoe aoka ozy izy ny fiantranan'ny mahantra no ampitsaharanao ny heloka ao. Fiantranan'ny mahantra honerana amin'izany zany le izy rehefa tena tsy hita intsony le olona na maty. Dia izay zany dia azahoana fiainana, lalana izorana, azahoana fiainana dia fibebahana. Izay no tonga ny Jaona efa zatra lalany rinina loatra ny olona taloha dia tsy hita intsony misafotofoto. Tamin'ny andron'ny fariseo sy ny sadoseo misafotofoto mihitsy ny fivavahana tamin'izany, tsy hita mihitsy inona ny maro. Ary ohatr'izany koa ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao. Fa Andriamanitra niteny tamin'ny vavan'i Jaona hoe nampiteny an'i Jaona Andriamanitra hoe amboary ny lalan'i Jehovah, ataovana hitsin-dalaka lena. Amboary ny lalan'i Jehovah, misy fanamboarana ao zany, misy zavatra hitsy eo amin'ny fiainantsika raha tia
isika ny ahazo n'izany fiainana zany. Misy zavatra ahitsy eo. Paoly dia nilaza ny Galatiana toko faharoa andininy faharoapolo sivy ambin'ny folo roapolo milaza manao hoe tsy izao intsony izy no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Zany hoe tsy ny sitrapoko intsony zany no atao rehefa mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenako manokana, fa ilay sitrapon'Andriamanitra, ilay sitrapon'Andriamanitra. Dia zay no mahatonga le hoe tsy velona ho an'ny tenantsika intsony isika fa velona ho an'Andriamanitra. Galatiana toko faharoa andininy faharoapolo. Voaomby miaraka ny Kristy amin'ny azo fijaliana ho ary tsy izao intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Velona ato anaty. Zay le fiainana. Kristy mitoetra ao anatinareo, fanantenan'ny voninahitra. Zay le fiainana tiana zalana antsika ry havana. Faharoa manarak'izay ny fomba ankoatran'ny hoe mibebaka, ankoatran'ny hoe miova, dia ilaina ihany koa zany ny fahafantarana an'Andriamanitra. Tsy ho fantatrao mihitsy Andriamanitra raha tsy mamaky Baiboly ianao. Ato amin'ny Jaona toko fito ambin'ny folo dia misy soratra tahaka izao ato. Jaona toko fito ambin'ny folo dia ny andininy vakitsika manomboka eo amin'ny andininy faharoa. Araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny noforehetra mba amin'ny fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay. Mareo le teny hoe izao ny fiainana mandrakizay, izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokony sady marina sy Jesosy Kristy izay efa irainao. Zay zany le fiainana. Mahafantatra an'Andriamanitra tokony sady marina. Fahafantarana an'Andriamanitra dia ho atomboka ao amin'ny fanetretena aloha voalohany indrindra. Ianao manetry tena mandohalika mivavaka mitady ny tompo amin'ny ranomaso, mitady ny tompo amin'ny faninenana ny amin'ny ratsy vita, ny amin'ny fahotana vita. Zany ihany koa no source na loharano andraisana ny fiainana io. Aza mieritreritra hoe zay efa mpivavaka be, zay efa vita communion, zay efa vita catéchomène, zay efa vita famandray fanasan'ny tompo, zay efa zao, zay efa zao, zay efa zao. Tsy zany le tena fiainam-baovao ao amin'ny Jesosy Kristy. Raha misy olona izy ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Indro efa tonga vaovao ny zavatra rehetra. Le zavatra vaovao, tonga vaovao ny zavatra rehetra dia io le hoe fiovana. Io le hoe miala mihitsy amin'ny fahazaran-dratsy ny fahotana dia mandray le fiainana vaovao. Faharoa manarak'izay mba hanananao fiainana dia mamaky Baiboly. Mazotoa miaino ny tenin'Andriamanitra. Tsy mampanina izay tenin'Andriamanitra iainao fa saingy fidio tsara fotsiny izy hoe tenin'Andriamanitra mampiala ao anaty fahotana ve sa tenin'Andriamanitra manafosafo. Fa raha tenin'Andriamanitra manafosafo dia tsy izy izay fa fampianarana sandoka. Fa ny tenin'Andriamanitra, ny olona tena tia mifanano dia ny olona manitsy anao amin'ny ratsy vitanao, ny olona mampiverina anao amin'Andriamanitra, ny olona izay mitona anao ho amin'ny fibebahana. Izay mamerina ny maro amin'ny famarinana izy ny tenin'Andriamanitra dia ho tapany kintana mandrakizay tory. Ary ny endriny mataona olona izy vokatry ny marina dia azoviana. Misy ny fotoana anao ao amin'izay fiverenana amin'Andriamanitra zay. Mamaky Baiboly, mihaino ny tenin'Andriamanitra, fa ao amin'izany no azahoana fiainana. Ya, toko fa mazava izay hafatra izay, tsy ho alavaina amin'ny telo ambin'ny folo minitra sady izay lasa faranantsika hatreo angamba. Teo afaka ianao hibebao. Misy lehilahy anankiray izay anatina vavon'Andriamanitra hoe inona izay tokony ataoko. Fa zaho izy tena toro fotsy. Nanambara ilay mpanompon'Andriamanitra, mankanisa ianao ery amin'ny W amin'ny farany aorianareo izy dia ambarao an'i Jesosy avokoa. Izay rehetrarehetra nataonao dia mibeba ary aza mamerina intsony. Aza mamerina intsony. Jesosy raha niresaka tamin'ilay vehivavy azo oran-tanana dia izao no tenenin Jesosy hoe izao koa izy tsy manamerika anao fa amin'izao sisa izao mandiana ary aza manota intsony. Aza manota intsony. Fandrao anjohanao ny ratsiratsy kokoa teo Jesosy tamin'ilay lehilahy iray teo amin'ny tempoly aza manota. Miverina indroa izay teny Jesosy zay. Tamin'ilay vehivavy azo oran-tanana mijangajanga aloha dia avy eo izy tamin'ilay lehilahy izay tsy tranony izay hitany teo amin'ny tempoly dia nafapara
andehanao izy ary amin'izao sisa zao aza manota intsony fandrao anjoanao ratsiratsy kokoa ny teo marina tokoa zany rehefa mivavaka ianao kanefa mbola miverina manota indray midika an'izany dia zao ny farany ozy petera dia ho ratsy kokoa ny tamin'ny voalohany zany hoe aleo mihitsy ianao tsy mivavaka aleo mihitsy ianao tsy mivazivazy amin'ity fivavahana ity na maniratsira aleo mihitsy gentlisy mahay mihira toy zay kristianina masirasira aleo tena tsy mivavaka mihitsy toy zay amokitoto toy zay amazivazy an'Andriamanitra fa hiatrika amin'ny fitsaran'Andriamanitra mihitsy ka inona moa zany ny amazivazinao ny fivavahana io fa rehefa mivavaka dia tena mivavaha rehefa tena mino dia tena minotoko mihitsy hoe misy ny fiainana mandrakizay raha misy ny elo misy ny afobe misy ny fahaverezana raha tsy mibebaka ny mpanota dia veriny ny elo zay ry avana no hitomako anao ny tiamboanty izay afatry ny anjely zay hoe mandiana ao izy ka mitsangana dia torina amin'ny olona izany fiainana zazy dia tamin'izany fotoana zany efa nitoriana tamin'ny Jerosalema zany dia mbola averiko aminao indray zany afatra avy amin'Andriamanitra zany afatry ny tenin'Andriamanitra velona zany toriana tsy maintsy toriana amin'ny olona ny amin'ny Jesosy Jesosy mihitsy le fiainana dia Jaona 4:15 dia milaza hoe zao ny lalana sy fahamarinana ny fiainana tsy misy olona afaka mankany amin'ray raha tsy amin'ny alalako izay tsy mino an' Jesosy rehetra zany dia very satria izy mihitsy anio ny teny tsy misy olona afaka mankany amin'ray raha tsy amin'ny alalako fa raha mino an' Jesosy ianao mino lasa-pamonjena mino fanavotana nataony mino fa mahay manadio anao ampinoana ny rano ary afaka manomenao hery izy alamonao ny fahotany sy voazaran-dratsy dia ho vonjena ianao minona an' Jesosy tompo dia ho vonjena masinakao zay ary fa dia mampirisika antsika hatrany mbola naraka hatrany amin'ny pejitsika fizarana ny ten'Andriamanitra fohifohy atao fohifohy moa fa manjary lava be le izy dia mona aminay ianao miaina le izy fa toro lalana vitsivitsy zay ho atsika zay mangetaheta sambatra aminao na sy mangetaheta amin'ny fahamarinana fa izy no fikisana mahafapo ny fana mangetaheta Andriamanitra aoka ianao mbola angetaheta mitadiava tenin'Andriamanitra zay mampiomana anao ny am'fihevian'i Jesosy eny amin'ny Raomanitra mampiomana anao mba hiomana tsara hibebaka tsara milohan'ny hiatrehana ny fitsaran'Andriamanitra zay ho avy tsy fantatra mihitsy ny fotoana mety hahafatesantsika fa zay ny antony hiomanana mampiomana anao zao toriteny zao mba tsy hanao mpitotoana amin'ny ara-panahy ianao raha mbola tsy voavonjy ianao ndreo dia ity toriteny ity ny lakolosy fanairana ho anao mandondona eo an-daravaran'ny fonao Jesosy hoe atsaharo amin'izay ny raha tsy vita atsaharo amin'izay io ditra io atsaharo amin'izay io fomba ratsy io atsaharo amin'izay maniratsiran'Andriamanitra io mialato amin'ny toerana ratsy amin'ny mampanota io mitoera ao amin'ny mahazanak'Andriamanitra raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tena manokana zay fanantenany voninahitra dia rehefa maty ianao miareto dia ny anjery ny tompo mihitsy ny tsenanao ho any ny fiainana mandrakizay mavelona antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy hotahin'ny tompo any ianao rengany ianao zay efa nandray an'izany fiainana zany hitoy any amin'ny fiainana ary hiatsara hatrany hatrany ny fiainanao sandratr'Andriamanitra hotahin'Andriamanitra ho salama ho ambinina mandrakariva ny ianao faly amin'ny fanompoan'ny tompo zay fa dia mavelona antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy velona